ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika rehetra afaka malalatra tsy tia alarobia faraka amin'ny 20 ny volana aprily ity. Ny mofinaina valahatra ao antsika anio dia ny boky Isaia mpaminany toko 720. Isaia toko 720 diny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny diny faharoa amby roapolo. Fakitsika minaran'i Jesosy. Noho ny tenako, eny noho ny tenako ihany no anaovako izany. Indrisy ilitoina ny anarako ary ny voninahitra toy tsy omeko ny hafa. Meno ary Jakoba sy ry Israely izay nantsoko tsy miova. Izaho ny voalohany ary zako ny farany. Eny, ny tanako no nanorina ny fanamban'ny tany ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra. Raha antsoiko ireo dia indray miseho avokoa. Mivirina ireo rehetra ka mino. Iza moa amin'ireny mba efa nanambary izany? Ilay tiany Jehova no aefa ny sitrapony amin'ny Babilôna ary ny sandry no amin'ny Kaldeana. Izaho dia izao ihany no miteny sady miantso azy. Nitondra azy aho ka ambinina ny lalany. Manantona ahy ianareo ka mihaino. Hatramin'ny taloha no efa nitenenako tamin'ny mangina. Hatra ny fony voanisin'ireo dia teo aho. Ary ankehitriny Jehova tompo no naniraka ahy sy ny fanahiny. Izaho no lazainy Jehova mpanafitra anao dia ny Ray Masin'ny Israely. Izaho Jehova Andriamanitra ao no mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Toy izay enenao mba hiain'ny didiko. Dia ho tonga tahaka an'io ny fiadananao. Ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao, ary ho tahaka ny fasika ny taranakao. Ary ny aloky ny gibinao ho tahaka ny sombo-pasika, ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anatrehako. Mivoay halan'ny Babilôna, miezavy any amin'ny Kaldeana, torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny farany tany. Lazao hoe Jehova efa nanavitra ny Jakoba mpanompona ary tsy nangetaheta ireo tamin'ny tondrana azy tany anefitra. Nampibobika rano azy avy tamin'ny vatolampy izy. Eny nampitresaka ny vatolampy izy ka dia nikororona ny rano. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy Jehova. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Ny andininy faharoapolo. Mivoay ala any Babilôna. Miezah avy any amin'ny Kaldeana. Torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny farany tany. Lazao hoe Jehova efa nanavitra any Jakoba mpanompony. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lay faminaniana dia faminaniana Isaia mpaminany, Isaia faharoa moa no marimarina kokoa. Ny bokin'ny Isaia dia mizara telo. Misy ny Isaia voalohany, ny toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Io lay Isaia zay tena nitondra anarana ny Isaia. Fa ny Isaia faharoa kosa dia eto ampelantanantsika manomboka aty amin'ny toko efapolo zany. Io ny Isaia faharoa. Dia ny Isaia fahatelo moa zany ny Biblia anaraka azy. Fa lay Isaia faharoa dia mitory efa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanafahana, efa anatin'ilay vanim-potoanan'ny fahatanterahan'ny faminaniana ny amin'ny fanafahana ny Jakoba na ny fanjakan'ny Joda zay babo tany Babilôna. Raha manompo maso tantara atsika dia nobaboana tany Babilôna ny fanjakana atsimo, fanjakan'ny Joda zany. Dia ny taranaka Jakoba dia nobaboana tany Babilôna nandritry ny 70 taona. Ary dia rehefa babo tany izy dia nitomany tamin'Andriamanitra. Naniraka mpaminany Andriamanitra niaraka taminy nampianana merina azy mandrakariva nampatsiaro azy ny fitiavan'Andriamanitra ny faminaniana Ezekela. Faminaniana Ezekela dia saika mampitotika ny olona amin'izany famonjen'Andriamanitra izany. Dia 70 taona izy mibabo tany. Hanafaka azy Andriamanitra ty amin'ny faha 70 taona dia milon'ilay fanafahana dia nisy ny any faminaniana Isaia mpaminany. Ary dia io peta-tanantsika io nanao hoe mivoa tany Babilôna, miezah miala any Kaldeana. Ny zavatra dia ny fanjakana Babilôniana no nanjaka sy nandresy ny fanjakan'ny Joda. Dia hanafaka ny zanak'Israely Andriamanitra dia ny fanjakana Kaldeana izay nitarian'ny Kirosy zany no
nampiasain'andriamanitra nataon'andriamanitra resiny kaldeanna ny babilonianna ary dia io firenena kaldeanna io zany rehefa resin'ny kaldeanna ny babilonianna dia avotsotry ny kaldeanna ody any aminy ny fanjakany joda na ny taranaka jakoba izay io dikan'io teny io hoe mivoa amin'ny babilona mieza miala any kaldeanna fa jehova mamonjy. Inona no evim-panary avako malala aseho ny ty andininy eto am-pelatanantsika ety zay teny mampahery ny zanak'Israely na ny fanjakany joda io andininy 20 io. Voalohany dia izao an'andriamanitra ny tantara. Andriamanitra no mitondra ny tantara ary ao anatin'izany fomba fitondra an'andriamanitra ny tantara zany dia misy zavatra tsy apozina be dehibe. Misy zavatra zay tsy takatry ny saina be dehibe mitranga amin'ny fitondra an'andriamanitra ny tantara n'izao tontolo izao, indrindra ny tantara ny firenena izay nifonjen'andriamanitra. Andriamanitra namela ny fanjakan'ny joda ho babo. Zany dia zava-miafin'andriamanitra. Navelan'andriamanitra ho andevo ny firenena. Ary misy teny mihitsy ary rehefa amin'anina manao hoe nentika ho babo amin'ny Babilôna ianao, no niditranao, no ny amafisamponao, dia nentika ho babo indray any Babilôna ianao. 70 taona. Ary dia rehefa babo rehetra 70 taona izy zay tsy no eritreretina mihitsy ny hoe hiverina ho babo indray. Any amin'ny andron'ny Genesisy, tantarany Genesisy amin'ny andron'ny Abrahama sy ry Mose sy no 400 taona babo tany Egypta ny zanak'Israely. Ary dia teony indray miverina ho babo 70 taona amin'ny Babilôna. Tsy mba no eritreretina mihitsy, tsy no eritreretin'ny taranak'i Abrahama mihitsy, tsy no eritreretin'ny Mose mihitsy, izany fahababoana fanondrony zany teo amin'ny tantarany. Fa Andriamanitra no mitondra amin'ny tantara. Ary ny fitondra an'Andriamanitra ny tantara zanak'Israely dia fitondra ho amin'ny famirapiratana, saingy famirapiratana ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, famirapiratana ao anatin'ny fitiavana sy ny fanomporan'Andriamanitra, fa tsy hoe famirapiratana ho amin'ny famirapiratana na fandrosoana ho amin'ny fandrosoana, fa fandrosoana ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ka rehefa tsy ao anatin'ilay firenena ilay fahatahorana an'Andriamanitra dia avelan'Andriamanitra ho babo izy. Dia izay no nitranga tany Babilôna. Ary dia zava-mahagaga koa no mbola nanafahan'Andriamanitra azy avy any Babilôna. Tsy herin'olombelona fa resaka tsotra. Tsy nisy tafika. Tsy nisy tafika hoe nanafika ny Babilônianina, fa dia firenena hafa mpanompo sampy tahaka ny Kaldeanna. Ary Kirosy izay mpanjaka Kaldeanna, mpanjaka ny Persia, mpanjaka ny Persianina, izay tsy mpino akory raha dia tenenin'ny tompo manao hoe voahosotry Jehova izy. Izy ilay voahosotry Jehova namonjy ny zanak'Israely na ny fanjakan'ny Joda teo ambany vahony Babilônianina. Hoy manao hoe ny evim-panahy aseho ny ety andininy ity emperatanatsika ity, ty andininy 20 ity, dia manazava fa Andriamanitra mitondra ny tantaran'ny olombonjeny, tantaran'ny firenena, tantaran'ny fiangonany. Andriamanitra mitondra zany, ary tsy takatry ny saintsika ny hevitry ny fomba fitondra an'Andriamanitra. Misy zava-mahagaga tsy ampoizina maro isan-karazany. Ary ao anatin'izany zava-mahagaga tsy ampoizina zany dia roa ihany ny dikany. Ny voalohany dia izao, Andriamanitra no mitondra, saingy io fitondra an'Andriamanitra io dia tsy fitondra fitondra, fa fitondra mitaiza. Fitondra mitaiza. Zany hoe rehefa Andriamanitra no mitondra dia manapo fitezana ianao zany zay. Manapo voninahitra sy famirapiratana ianao, fa manapo izy koa fitezana. Ary izay fitezana sy fampiorena-ponony zay, zay mihitsy ary ny tena fitondra an'Andriamanitra. Ny famirapiratana iny omeny arak'izay fantatr'Andriamanitra fa fotoana sy mapety azy. Raha ohatra ny Andriamanitra nametrahantsika ny fiainantsika dia inona no atsaintsika? Misy zavatra betsaka tsy takatry ny saintsika ny fomba fitondrany. Dia inona fotsiny tokony ao an-tsaina? Mahatoky.
ary endry sy mahatoky. Fa ny faharoa zay asehony eo andinitsotra masiny io de lay fiezahan'ny olona andray lay famonjena. Izy miteny manao hoe mivoa ao Babylone, nidika zany de asiany faravarana, mivoa ao Babylone, miala mieza na miala amin'ny Kaldeana. Ilay toetsaina hoe mivoaha de mampatsiaro ny Exodosy, zay mahatonga ny hoe Exodosy faharoa ny Babylone, tany Babylone, Exodosy faharoa, zany hoe fivoahana na fanafahana faharoa, dia mampatsiaro jereo tsara fa any amin'ny andininy faraika amby roapolo de mampatsiaro ny bokyny Exodosy mihitsy Isaia mpaminany hoe tahaka nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nampiboboka rano izy ary nampikoroka rano ny angatamin'ny vatolampy. Exodosy faharoa no mitranga eto amin'ity faminaniana amin'ny Isaia toko 7 ity. Ka raha ohatra ka mampatsiaro zay Exodosy faharoa zay izy dia misy fanapahan-kevitra zay le hoe mieza. Asian'Andriamanitra varavarana, Andriamanitra mitondra ny tantara, Andriamanitra mandamina ny tantara, Andriamanitra mandamina lalam-pamonjena. Fa inona no andrasana amin'ny olona? Le fiezahana kosa. Le fiezahana eo de fanapahan-kevitra handray le famonjena nataon'Andriamanitra. Fanapahan-kevitra handray le famonjena nataon'Andriamanitra. Fanapahan-kevitra hanaiky lay famonjena nataon'Andriamanitra. Zay lalam-pamonjena eo. Ianao zany de manaiky lay famonjena, ianao zany de mandray lay planin'Andriamanitra. Ndray masiny olona ravaka malala mieritreritra hoe satria fahasoavana ny fahasoavana de mena maimai-pona izy de tsy manao ninina ny olona. Iny tokoa tsy manao ninina ianao fa mila manatsotra tanana ka. Mila manatsotra tanana, mila manokatra ny varavarana ary mila manapa-kevitra andray lay famonjena. Inona dika zany amin'ny lafiny ara-panahy? Ny dika zany ara-panahy de zao manao hoe ny famonjena nataon'Andriamanitra tsy nivodintsika, tsy vokatry ny fiezahantsika fa nomen'Andriamanitra antsika maimai-pona. Fa izao kosa nefa move ao anatinao le fahavononana handray zany famonjena zany. Io fahavononan'io io le fanapahan-kevitra, le fahavononan'io io le fanekena handray. Na inona ngely avako malala ataon'ny olona, ataon'ny mpitsabo rehefa tsy manaiky ho tsaboana le olona ka handrahinana fanafody na hanaiky ho tsondronona de tsy sitrana mihitsy izy. Na inona fahaizan'ny mpitsabo, na inona fahatsaran'ny fitaovana raha tsy manapa-kevitra lay olona hoe za inana lay fanafody, za handray lay fanafody, tsy sitrana izy. Na inona le avako malala fitiavan'Andriamanitra atsika, raha tsy manapa-kevitra tsika handray sy ino an Jesosy, iaino le bitsiky ny fanahy masina ao anatintsika ho Jesosy manao hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko zay le fahasoavana, mamono varavarana zay le fanapahan-kevitra. Zany le avako malala lay eto zany de zao efi-panahy faharoa de ity ny famonjena fa vitan'Andriamanitra. Fa zao ny olona miavinavina tsy mety handray le famonjen'Andriamanitra. Mievitra mandrakariva ny olona fa mahavonitsy tena. Mievitra ny olona fa izy no mitondra ny tantara. Everiny fa izy no mandamina ny fiainany. Everiny fa izy no mahavonitsy zao rehetra zao. Everiny fa tsisy akory azy Andriamanitra. De mievitra ny tenany mahavonjy ny tenany izy de mitototsoaty sy mitotoro. Iavako malalo ity faminan'ny Isaia ty de manazava aminao fa Andriamanitra mitondra anao, Andriamanitra mitondra amin'ny fiainan'ny mpanompony ary tsy takatry ny sainao ny fomba hitondran'Andriamanitra anao. Afaka mieritreritra sy manao zay verinao mety anao, fa zao Andriamanitra ihany ny tompony teny farany amin'ny fiainanao rehefa napetraka tamin'ny fiainanao. Izy ihany no mahafantatra an'izay. Ary faharoa de zao, Andriamanitra ny mahavontsy raiso zany famonjena zany. Fa ny fahatelo zay aseho an'ty
ty hevim-panahy ty afako malala de lay hoe torivo andana ambarao ny teny somafaly aelezo izany toe-panahy zany hoe Andriamanitra ihany ny tompony teny farany ary ao amin'Andriamanitra ihany misy ny famonjeny de mandana ambarao amin'ny olona rehetra zany ao anatina vanim-potoana sarotsika ry havana malala zao valanaretina de mamperitreritra tokoa ry havana tantaran'izao tontolo zao vo herinandro vitsivitsy zao de miara-mahita indray tsika fa hoe misy variant vaovao indray fahatelo sa faharoa any Brezila lay virusy de tsy mitsahatry ny miova manao mutation hotsika miova ary arakaraka ny toejavatra iainan'ilay virus hono ataoko hoe ono satria zay moa zany dia arakaraka ny toejavatra iainan'ilay virus no iovany anamboarany fomba fiainany de miova izy atsoatsy zany sanatrian'izany de isy virus malagasy variant malagasy satria ny fitsaboana malagasy de ny ankabeazany ampiasain'ny malagasy de tambavy ny ampiasain'ny malagasy de fitaovana zay sendrany tanany eny ndraokandro ny evoka betsaka mampiasa an'ireny zay tsy ampiasain'ny any amin'ny firenekafa any de ampiasa fanafody simika isan-karazany de misy vaksiny de isy variant vaovao zany ihany de isy variant tsy ho hitan'ny firenekafa ndraiky io zany eto sanatriny zany satria hafa mihitsy ny ankabeazany marina fa mitsabo ihany isika ty manazay fomba vitsabotsika koa ny dokoteratsika satria mba olona nahita fianarana izy olona manana ny traikefana izy de mba mety zay very manana zay mba protocole itsabony zay aty koa izy arakarak'izay fitaovana mba eo ampelantanany izy ve iandro zay tsy isy lafo viderina na marary tsy mainty tsabona de mampiasa zay mba hitariny sainy eo izy zay fianarana nataony eo izy de le virus ko zany sanatriny zany mba iova arakara de eo de isy vary hafa laha zany tsy afako malala satria samy tsisy mahalala ny fivoarany ty areti-baovao ty fa izao hoy ny tompo eto manao hoe Andriamanitra ihany ny tompon'ny tantara Andriamanitra mahafantatra ny dikany zao zavatra mitranga rehetra zao Andriamanitra ny mahafantatra ny lalana amonjeny izao tontolo zao amin'izao fahoriana zao ny zanak'Israely tsy nanapo mihitsy hoe ny jentilisa nge ikirosy nge ny kaldeanina nge no ampiasain'Andriamanitra hamonjy azy tsy tao anatin'ny eritreritry ny zanak'Israely mihitsy zany lalan'Andriamanitra izany de izay koa ry havako malala io rehefa Andriamanitra ny mamonjy anao de na ny jentilisa raha ampiasainy hamonjy anao aza mieritreritra manao hoe ity lala tokany ty any Andriamanitra no amonjenao fa rehefa hamonjy anao Andriamanitra de mahampiasainy avokoa ny zavatra rehetra na inona amonjeny anao mety ho azitromysinina ny amonjeny anao mety ho tsy fantatro evoka ny amonjeny anao mety ho tsy fantatro inona re zay ampiasainao eo fa izao rehefa tian'Andriamanitra ho vonjeny ianao de vonjen'Andriamanitra Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetra de aza teren'Andriamanitra ampiasao mieza zay ny dikany ampiasao aza manaiky efa sin'Andriamanitra raha be dehibe de mieza ianao ampiasao daholo zay zavatra zay varavarana sokafan'Andriamanitra sokafo mazy aty le varavarana de ampiasao zany inona ny eo ambany masonao re vita loza hoano zany fa mety zay le varavarana inona ny ampiasain'Andriamanitra anao tsy fantatro manebe sisy hoano hoe inona ny hitanao evoka kininimpotsy de evoy tsy zay tian'Andriamanitra Andriamanitra ihany mahafantatra ity fa izao ny aza tonoana ho iteneniny 9:20 hoe Jehova ihany tompon'ny famonjeny rehefa sitrana aloha de aza miteny manao hoe tena le evoka ny mety tena le azitromysinina mety metimety aminao ny azitromysinina fa evoka ny an'le olona anankiray ariko le aretina nge tsisy pahalala le aretina nge le protocole raha samy manana ny azy isa-pireneny ary na de samy dokotera samy mbola manana ny azy ny andray tiano ampiasaiko dia ny tiany atenena de ty afako malala tena ity tsy aretina mahazatra ka efa hoe mazava hoe tiano izy fa izao mazava io tenin'Andriamanitra Andriamanitra ihany ny tompony teny farany ampiasao zay ampiasanao mieza ianao enoy ny dokotera tsy maninona zany fa izao mivava
dia lahazao amin'ny olona rehetra fa Andriamanitra ny tompony teny farany. Andriamanitra ihany ny fanasitranana mitsabo daholo tsika rehetra, ezahantsika ny voaka ny ity valanaretiny ity, ny fahababon'ny valanaretina, ny kaldiana, ny babiloniana, fa izao ny antsika Andriamanitra ihany ny manasitrana, ny antsika Andriamanitra ihany ny manasitrana mitsabo ataontsika olombelona, arahantsika zany rehetra zany. Fa izao no lazaintsika amin'ny olona rehetra ny fanasitranana an'Andriamanitra, ary rehefa tian'Andriamanitra ny nasitrana antsika dia sitraniny amin'ny fomba rehetra zay tiana ampiasaina antsika, na dokotera io na iza na izy io. Dia rehefa tian'Andriamanitra ny sitrana dia sitrana, rehefa tian'Andriamanitra ny modiana dia mody zany akory atao, zay ny fandaharana. Tiany tompaka antsika raha vako marana dia ny finoana sy ny tsy fianteherana afa-tsy amin'ny herin'Andriamanitra. Miatehitra tsika amin'ny siansa, fitaovana zany, miatehitra tsika amin'ny fahalalana, fitaovana zany, fa ny tompon'ny fitsabonana, ny tompon'ny fanasitranana sy ny anteheratsika ary tompon'ny famonjena dia Andriamanitra irery ihany. Dia rehefa sitrana ianao dia terao Andriamanitra, isôry ny mpitsabo, isôry ny fanjakana manome fanafody, isôry ny fiangonana mivavaka ao anao, isôry ny fianakaviana mitsabo anao, isôry ny fiarahamonina mikarakara anao, fa izao terao Andriamanitra, fa izy ny manasitrana anao, izy ny manasitrana. Enga dia afaka malala ho hitanao zany fandresen'Andriamanitra izany, mivoa amin'ny valanaretiny io, aza manaiky ho babily io valanaretiny io, fa miantehera amin'Andriamanitra dia ho hitanao ny fandresena. Ary rehefa sitrana dia terao Andriamanitra, ankalazao Andriamanitra, misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Efa afaka sika, Tompo, ny fiainanay ihany dia efa napetraka eo ampelantananao, ary efa nanao voady zay Tompo, fa tsy anan'Andriamanitra afa-tsy anao. Ary rehefa anao ny fiainanay dia anao hatramin'ny farany zany, ary rehefa anao dia ianao no mitantana. Mandrakariva Tompo, tsy takatray ny fomba fitondranao, betsaka ny zavatra tsy apozinay, tsy fantatray, mitranga eo amin'ny fiainanay, na tsara io na dia zay verinao mafy io, saingy hainy fitondranao fitaizana, hainy fitondranao fanabeazana, hainy fitondranao fifaliana. Dia ampahirezo zay Tompo atoky anao, ary teo anatin'izao fahababon'ny valanaretina, tahaka ny fahababon'ny zanak'Israely tany Babilôna na tamin'ny fahababona tany Kaldiana zay Tompo ankehitriny, dia fantatra efa hamoaka anay amin'ny fitaina mahatritrika anao, mandalo ihany zany, fa ataovy ny fandresena no ambaranay, mitsabo ataonay Tompo dia amin'izao fahababona zao. Miezaka izahay mitsabo, miezaka izay manao zay tandrify, satria avy aminao zany. Fa izao kosa Tompo, ambaranay amin'izao tontolo izao fa ny fanasitranana anao, dia manapiary ianao ireo mpitsabo Tompo amin'ny fikarohana fanafody ao anatin'ny fiazahanay zany, avy aminao ny fahazavan-tsaina, manapia ny mpitsabo rehetra, manapia ianao ny isam-baravarana, mba ho fitaovana sy fiasanao ampelantananao, anasitrananao anay zay rehetra ampiasanay. Tompo, ataovy miorona ny finoanay, fa ny fitsaboana anay, fa ny fanasitranana anao, ary ny fanasitranana zava-mahagaga ataonao, dia sitrano ireo marary, ampahirezo zay rehetra miatrika ny fitsaboana na ny fianakaviana na ny rafitra nananteraka izany, jereo ny fiarahamonina, tao mivavaka Tompo, tao miantehitra aminao Tompo, aza vera raha tsy anao Madagasikara manontolo. Misaotra Jesoa. Amen.